Vatsimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka sy ravana. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola velana trapamonjena tratra izao marembo zao indray rehefa nofoazonao tamin'ny toromaso mpahafatesana omena indray ilay fiadanana izay tsy tahaka ny famiany zao tokoa fa fiadanana avy aminao Jesosy avy any Nazareta ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ilay tsy miova maso ireo mandrakizay koa manaja anao tokoa zahay tompo mankalaza anao sy mitsaoka anao ary dia mitalao indrindra ny famindramponao fanadiovanao amin'ny ranao sarobidy mba tonga ny afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra Jesosy malalo ary dia roa fanana masina mahery mba hiasa teny anatinay afany amandreny ny teninao misaotra Jesosy malalo atolotra anao ny dera ny aja ny voninahitra ny saotra anaotra mitalo indrindra ankehitriny ary aritra ho mandrakizay mandrakizay fa ny fiadanana kosa sy ny fifaliana avy aminao indrindra ny fitiavanao hanjaka ty anatinay misaotra tompo amenaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy any Nazareta nazona manisy mankataka sa mivaka izany aleloia amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ry havana lohevitra mbanjintsika amin'ny tia andro ity dia ny hoe ireo karazana olona araka ny soratra masina. Hoy ny voarakitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 2 ny andininy 4:12 sy ny andininy 5:12. 1 Corinthiens 2:14-15. Amenaran'i Jesosy. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba nandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanahy no amantarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Amen. Mizara roa lehibe tokoa ny sokajin'olombelona rehetra eto ambonin'ny tany raha io tenin'Andriamanitra io no jerentsika. Voamarina soratra masina tokoa zany fizarana izany. Ny antokon'olona voalohany na ny fizarana voalohany dia ireo olona lehilahy na vehivavy, antitra na tanora, zatovo na zazakely na dia voateraka azy amin'ny maha voajanahary azy, izany hoe olona tsy ara-panahy izay no amarininy io Korintianina voalohany toko 2 andininy 4:12 tapany voalohany io hoe fa ny olona izay araka ny fanahy ihany dia tsy mba mandray izay any ny fanahin'Andriamanitra. Tsy misy mihitsy izany ny olona hoe na zaza iray voateraka ohatra dia efa tonga ao anatin'ny fanahin'Andriamanitra. Eny fa na dia milaza aza ny ray sy ny reniny fa kristianina, mpino. Eny mety mpino amin'ny olotra fotsiny ihany fa ny fony sy ny tenany ary ny fanahiny mbola tsy nateraka indray. Izany hoe ny toetra voajanahary no manapaka ny fiainany manontolo amin'ny lafiny rehetra. Izay ilay voalaza ny soratra masina hoe izay nateraka tamin'ny nofo dia nofo. Ireo karazan'olona ireo dia olona tsy manana ny fanahy masina mazava ho azy fa eo ambanin'ny fanapahan'ny Satana ary ny fanahy ratsy no mibaiko, mandidy, manapaka azy amin'ny lafiny rehetra, andevozan'ny nofony sy ny filany izy. Izany no mahatonga any Paoly apôstôly hanoratra amin'ny Efesiana toko 2 andininy 1-7 hoe amin'aran'i Jesosy ary ianareo dia efa novelominy fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba an'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no tondrantsika rehetra tena ka fahiny tamin'ny filany ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany hoe koa isika. Amen. Izany dia lasan'ny vehivavy toy izany dia
mbola any zao tontolo zao misakaiza aminy ary mandany lalan'ny marina sy ny lalan'ny fanahy masina. Izany indrindra no mahatonga any Jakoba ilaza hoe amin'ny anaran'i Jesosy ry mpisitaka mpijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo zao. Ko na iza teo sakaizana zao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Araka ny toko 4:4. Ny olona tsy araka ny fanahy masina zany dia tsy afaka mahazo izay momba an'Andriamanitra sy ny lalany fa miankina amin'ny fisainan'ny olombelona na ny fientanam-pony. Zay ny sokajy voalohany. Ny sokajy faharoa kosa ny toko 2 dia karazan'olona araka ny voalazan'ny Soratra Masina dia ireo lehilahy na vehivavy ara-panahy. Izany hoe efa nandray Jesosy Kristy tamin'ny lafim-piainany rehetra ary Jesosy Kristy sy ny fanahy masina no mibaiko azy ireo. Io ilay voalazan'ny Korintianina voalohany toko 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy fa ny olona araka ny fanahy masina kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Ny olona toy izany dia olona efa nanombo ny nofony sy ny filan'ny satana rehetra izay no tanterahany tao amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy. Ary rehefa manombo izany filantsika izany isika amin'ny fijaliana dia izay natao hoe olona araka ny fanahy masina, olona tarihan'ny fanahy masina, olona izay mihevitra ny zava-panahy mandrakariva, manana fisainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka miaina araka ny fanahy masina. Hoy ihany Paoly apôstôly amin'ny Galatiana toko 5:4 sy ny manaraka manambara izany ahitantsika mazava izany fa asa ampiarahantsika sy iainantsika eo amin'ny andavanandro izany ten'Andriamanitra izany. Fa tena dia mitsanga tokoa sy mipoitra dia ny hoe tanterantsika ao amin'ny fiainantsika andavanandro ve izay rehetra voalaza amin'ny vokatry ny fanahy masina izany. Ny olona toy izany dia mihinana Jesosy Kristy ary rehefa nandray azy ho tompo sy mpanapaka ny fiainana. Olona izay miezaka ny hanaraka ny fitarihan'ny fanahy masina izay noraisiny ka mitoetra ao anatiny. Manohitra ny filan'ny nofo sy ny fanapahan'ny ota fa tsy kristianina lahady kanefa voavita ny fanompoan'Andriamanitra dia ny fanao zao tontolo zao sy ny sitrapon'ny satana indray no tanterahana sy atao ary ankafizina azy eo amin'ny andavanandro sy ny atsipirian'ny fiainana sanatria. Ao anary no ahatonga ny olona anankiray ho ara-panahy. Rehefa vonona ny olona iray handray sy hanaiky an'i Jesosy Kristy, manaiky ampinoana ny famonjena vitan'i Jesosy Kristy, manaiky ny ateraka indray, vonona hiala ny ziogan'ny satana sy ny fangejany, tapa-kevitra tanteraka hiala amin'ny fanao sy ny fomba ary ny fankamamina ny fanao zao tontolo zao sy ny filany, vonona hiova lalana sy famindra amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina mba handraisany ny fahaterana indray dia ny fahateram-baovao zany. Dia hoy ny voalazan'ny Jaona toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy namalaka nanao tamin'ny hoe lazako aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany ny fanahy masina no manome azy toetra vaovao, fisainana sy fomba fijery vaovao, fiaina sy fitondratena vaovao amin'ny fanentanana ny fomban'Andriamanitra. Lasa olom-baovao izy satria nandray ny fahaterana araka ny Soratra Masina ao amin'ny Jesosy Kristy. Olona no avaozina ary olona manjary toeran'ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Filipianina toko 7 izany. Anio ary aiza ny sokajin'olona izay voalaza Soratra Masina no misy antsika no misy anao ry havako. Tianao ve ny ahatonga anao olona ara-panahy tokoa? Avereno enona
amin'ny fitaovana YouTube, ireo vatsim-panahy rehetra, indrindra ty vatsim-panahiny io tia, dia mpiaro zay rehetra voalazany tenin'Andriamanitra, dia ho hitanao ny fanovan'ny fanahy masina anao. Egna le fanahy masin'Andriamanitra hiasa mahery ao anatin'ny tsiraray avy ka azotsika matsiaro mandrakariva fa efa nentin'ny tompo tany fijaliana ny momba antsika rehetra. Miantso antsika kosa izy mba hanova fiaina, miantso antsika kosa mba hanova ny famindra sy ny fanao eo amin'izao tontolo izao. Eny miantso antsika izy mba hananantsika ilay fiainana mandrakizay. Izany fanahy masin'Andriamanitra zany ary no hitalaontsika mba hitoetra ao amintsika isan'andro, hanova ny fisainana, hanova ny fo, eny hanova ny toe-panahy, hanova ny fiatsika sy ny asa tanterantsika rehetra, eny ny fitenitsika koa satria izay be ao am-pontsika no tenentsika sy ambarantsika eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra ny voninahitra ao antsika ny fiadanany, anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Vavaka sy atoboka. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra sy midera ary mankalaza anao tokoa zahay, satria Andriamanitra tsara ary mpanao tsara ianao. Andriamanitra tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. No arinao araka ny endrikao zahay Tompo Jesosy, ary na dia teo tokoa aza ny asan'ny Satana izay nahatonga anay nivily lalana ho any amin'ny fahaverezana sy ny tsy fahafantarana anao Andriamanitra tokana sady marina, dia maty ianao Jesosy rehefa avy nijaly tokoa ary nitsangako velona mba hamonjy anay sy hahatonga anay indray hanana fiainana araka anao. Ampianaritra zay hanapa-kevitra tanteraka, hiova fo, eny hiova fanahy, hiova famindra, hiova fisainana, ary ihany koa hiova fiatsika, fiteny, fomba fanao, asa rehetra eo amin'ny fiainana andavanandro, mba hafantaranay fa efa novidiny rany Jesosy Kristy zahay, ary tsy nonompoana intsony fa zanak'Andriamanitra velona, manana ny toerana mahasata zanak'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra, eny olon'Andriamanitra tokoa, ary nomenao andraikitra mba hitory ny filazantsara ny olombelona rehetra. Mankasitraka anao izany ry tompona sy mpanjakanay. Dia ny androny rehetra raha anio ampitso ary mandrakizay dia andro izay ho tapahinao ka ny fanainao masina ny asa ty anatinay, hanapaka ty anatinay amin'ny izay rehetra eritreretinay, amin'izay rehetra lazay ny vavanay, amin'izay rehetra tanterahinay sy alian'ny tongotray raisy ny tananay ry tomponay sy mpanjakanay. Misaotra Jesosy avy any Nazareto fa tianay tokoa ianao ary miasa ty anatinay. Atolotra anao ny aja ny voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fambarotsay kosa aminay mpanomponao ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Ko mitahy antsika ny tompo dia miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny tompo dia mamindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny tompo dia mamentsika ny fiadanany, mandehana ny fiadanany tompontsika. Tsy miova Jesosy, omaly sy an'oro mandrakizay, izay nolazainy vavany, tsy maintsy tanterany tokoa. Misaotra tompo manalo. Haleloia.